Ny atao hoe coronavirus dia aretina avy amin'ny tsimok'aretina na virus izay hita tao amin'ny faritra iray tany Chine antsoina hoe Wuhan taona 2021 izay efa mahakasika firenena maro ary efa miparitaka erak'izao tontolo izao. Fomba fifindrany dia mifindra amin'ny alalan'ny pitidroran'ny marary izay voky. Izany hoe raha mikohaka na mievina ny marary dia mamindra amin'ny olona iray amin'ny alalan'ny pitidrorany iny. Faharoa, raha ohatra ka misy fifampikasoana amin'ilay pitidrora ny marary amin'ny alalan'ny tanana na zavatra izay manodidina ny marary. Izany hoe tsy tany amin'ny rivotra akory ny coronavirus na mifindra any amin'ny rivotra fa ilay mikasoka amin'ilay pitidrora. Raha ohatra ka latsaka amin'ny tanana ilay pitidrora na latsaka amin'ny zavatra manodidina azy dia ny fifampikasoana amin'iny zavatra manodidina na tanana iny no mety hamindra an'ilay aretina. Efa nomena tanana isika ho lavitry ny coronavirus Madagasikara.